Faly miarahaba antsika rehetra indray anio sabata faha 12 volana avril 2024. Efa mba naniry sotro amin'ny loharano tsy mety ritra mandrakizay va ianao? Ny tenin'Andriamanitra izay hoentina amintsika androany dia ao amin'ny Jaona 4:1 andininy voalohany ka hatramin'ny faha 2:70. Vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy sy ilay vehivavy Samaritana. Tamin'izay, rehefa fantatry Jesosy fa ny fariseo efa nareo hoe Jesosy mahazo mpianatra maro sy nanao batisa be noho i Jaona, kanefa tsy Jesosy tena no nanao batisa fa ny mpianany, dia niala tany Jodia izy ka nakany Galilia indray. Ary tsy maintsy namakivaky any Samaria izy. Tonga tao an-tanàna iray any Samaria izay atao hoe Sikara Jesosy. Izy io dia akaiky ny tany izay nomeny Jakoba ho an'i Josefa zanany. Ary teo ilay fatsakan'i Jakoba. Koa satria sasatra tamin'ny alehany Jesosy dia nipetraka teo am-patsakana rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaenina. Ary nisy vehivavy Samaritana iray avy hatsaka rano. Dia hoy Jesosy taminy, omeo aho hosotroko. Fa efa lasa nakany an-tanàna hividy hanina ny mpianany. Fa hoy raha vehivavy Samaritana taminy, jiosy ianao, ka nahoana no mangataka amiko rano hosotroana, nefa aho vehivavy Samaritana? Fa ny jiosy dia tsy manan-draharaha amin'ny Samaritana. Ary hoy Jesosy, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko, dia ianao no angataka taminy, ka nomeny rano velona. Ora vehivavy taminy, Tompoko, tsy manana fanovozana ianao, sady lalina ny fatsakana. Koa avy aiza no ahazoanao izany rano velona izany? Ianao va lehibe noho i Jakoba razantsika, izay nanome anay ity fatsakana ity, sady izy sy ny zanany mba amin'ny bibiny no nisotro teto. Fa Jesosy namaly azy hoe, izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaeta indray. Fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay, satria ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboboka ao aminy ho fiainana mandrakizay. Dia hoy raha vehivavy taminy, Tompoko, omeo izany rano izany aho mba tsy angetaeta na aketo hantsaka intsony. Ary hoy Jesosy taminy, andeha ary antsoa ny vadinao dia makanesa aty. Namaly azy raha vehivavy hoe tsy manambady aho. Hoy Jesosy taminy, marina ihany izay nolazainao hoe tsy manambady aho. Fa efa nanambady indimy ianao, sady tsy vadinao ilay itoeranao ankehitriny. Marina izany voalazanao izany, hoy raha vehivavy taminy. Tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Ny razanay dia nivavaka teo amin'ity tendrombohitra ity. Ianareo anefa dia milaza fa any Jerosalema ihany ny tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, minoa ahy, fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'iray. Ianareo dia mivavaka amin'izay tsy fantatrareo. Izahay kosa dia mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Fa avy ny fotoana sady tonga ankehitriny. Raha ny tena mpivavaka, hivavaka amin'iray amin'ny fanahy sy ny famarinana. Satria ny iray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Dia hoy raha vehivavy taminy, fantatro fa ho avy ny Mesia, ilay atao hoe Kristy. Koa rehefa tonga izy
dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy taminy, izao izay miresaka aminao no izy. Tamin'izay dia tonga ny mpianany ka gaga satria vehivavy no resahany. Nefa tsy nisy nahateny hoe, inona no tadiavinao? Na hoe, nahoana no miresaka aminy ianao? Dia nandao ny sininy ny ravehivavy ka nakany an-tanàna ary nilaza tamin'olona hoe, andeha isika lehilahy iray izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra. Izao angano Kristy? Dia mivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'i Jesosy. Nandritra izany fotoana izany kosa dia nangavy azy ny mpianany hoe, andro raby eo. Fa hoy Jesosy taminy, izao manan-kanina izay tsy fantatrareo. Dia niresaka ny mpianatra hoe, nisy olona nitondra zavatra hohaniny va re? Hoy Jesosy taminy, ny aniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka ahy sy ny nahavita ny asany. Moa tsy ianareo va nilaza hoe, efa bolana ny sisa dia ho tonga ny fararano? Indro lazaiko aminareo, atopazo ny masonareo ka jereo, fa efa masaka sahady ho amin'ny fijinjana ny eny an-tsaha. Ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay, mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe, mamafy ny iray, mijinja kosa ny iray. Izao naniraka anareo hijinja izay tsy nisasaranareo. Olon-kafa no nisasatra, fa ianareo kosa no niditra teo amin'izay nisasarany. Maro ny Samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nino an Jesosy noho ny filazan-dravehivavy izay nambarany hoe, nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Rehefa nanantona azy ny Samaritana dia nangataka azy hitoetra tao aminy, koa nitoetra tao 4 andro izy. Ary maro koa ny nino no ny teniny ka nilaza tamin'ny ravehivavy hoe, tsy noho ny filazanao ihany no inonay, fa ny tenanay no mandre, ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Amen.